Voateny matetika ireo ilay olona zatra misakafo somina ny fanaripako mialatsiny indrindra le resantsika hoe katrami dia be dehibe no miteny hoe tsy reny ve ny tokony hovoan'ny fanapozena ara-tsakafo voalohany indrindra. Ndao azavaina izany satria marina amin'ny ampahany ary misy fanazavana tokony ho entina. Reny olona zatra loto misakafo eny amin'ny fanaripako reny dia manana hery fiarovana manokana saingy hery fiarovana instable ny ilazana azy. Tsy midika hoe voaro tanteraka amin'ny aretiny reny tsy voaro tanteraka amin'ny fanapozinana izy fa misy fifanarahana marefo ao amin'ny vatana sy ny mikroba. Zany hoe misy fiarahan-tantana ao raha izay no mazava aminareo. Voalohany dia izao, misy ilay antsoina hoe adaptation microbienne izay fifanarahana. Dia tsorintsika hoe sakaizany loto maharitra misy fahazarana ilay vatana ka mifandamina amin'ireo ilay hery fiarovana ao anaty ny mikroba izay tafiditra ao aminy. Teraka eo ilay antsoina hoe tolérance immunitaire. Io aloha misy dia io ny fanarahany heverina ohatran'ny lamindamina ry zareo. To mampahery kokoa an'ilay hery fiarovana ao anatiny ilay karazana bakteria tsotra sy maivamaivana mifanerasera amin'ny isan'andro. Fa tsy midika akory hoe tsy voan'ny aretina mihitsy ry zareo. Ny faharoa dia izao, misy ireo antsoina hoe mikroba namana na mikroba sakaiza ami. Amin'ny Facebook ana misy ami be dehibe. Ilay antsoina hoe microbiote intestinal io resantsika io. Ny olona dia mety hanana bakteria ilaina microbiote intestinal ny ilazana azy. Taloha nianatra an'ireny dia flora intestinal ny resahana. Microbiote ny anarany amin'izao. Maro karazana ireo ary mivelatra kokoa ny an'ireny olona misakafo eny amin'ny fako mandavataona ireny. Azany no manampy amin'ny fanoherana ireo le mikroba vahiny mety manafika azy. Resantsika teo hoe misy fiarahan-tantana ao fa fiarahan-tantana marefo. Izao zany ny tandremana. Tandremo fa tsy voatery ho hita maso, tsy hita soritra ny fivoarana aretina ao amin'ireny olona ireny. Io le resahana hoe tsy miady fa kobay akelika ihany. Misy aretina mivoatra miandalana ao, infection asymptomatique ny ilazana azy. Tsy misy fisehoana aretina, tsy misy soritra aretina, fa misy fiatraikany misoko mangina ny ilazana azy ao anatin'ireny olona ireny. Maro io fa matetika efa hitantsika. Izao ny famantarana miseho amin'ireny olona ireny. Misy fikorontanan'ny tsinay matetika ao aminy, vokatry le mikroba ao anatin'ny tsinay izany. Fivalanana matetika. Io ilay antsoina hoe syndrome de malabsorption ny ilazana azy. Mangeringery mitsiramoka matetika ry zareo. Remarque fa zany ny zavatra misy. Mibotsiny ohatrany misy rivotra ny kibony, ngezangeza, binabina ry zareo. Manjary menamena volo, reny ilay antsoina hoe malnutrition chronique. Ary zay no olana amin'ireny olona ireny. Ny afatra dia tsotra tsy modely azo raisina ho mahazatra, tsy azo raisina ho preuve le hoe reny ara mihinana maloto tsy maninona ka inona zany ny problemantsika. Fa misy zavatra hafa mihitsy amin'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity. Aleo mitandrina ihany, misy efa zatra ao amin'ilay sehatra maloto raha vao miditra amin'ny sehatra madio, tapoka dia mitera-doza. Ny afatra tsotra fotsiny. Toy izy ny fanadiovana ny sakafo hohanina. Aleo madio mena azy ary efa tsy fidina. Izay ny resantsika amin'ity an'io ity. Mila mitandrina tsara satria zevo matetika mangina tsy miteniteny.